Eo amin'ny vaovaon'ny fanabeazana kosa dia niatsara ny voka-panadinana CEPE ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra raha oharina tamin'ny taona lasa satria dia nahatratra 7,50 isanjato izany raha ny taremarika navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nivoaka androany izany voka-panadinana izany apetraka eny anivon'ireo ivon-toeram-panadinana rehetra izany valim-panadinana izany raha mpitso amin'ny enora maraina. Nivala ny fanadinam-panjakana CEPE 2024 ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Vitotolakandro tokoa ny famerana ny noty farany ambany indrindra ahafahan'ny fanadinana na délibération. Araka ny taremarika nomen'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary dia niatsara izany valim-panadinana izany satria nahatratra 7,50 isanjato ny tahany fahafanadinana CEPE ho an'ny Cisco Antanaville raha toka 7,20 isanjato izany tamin'ny taona 2024. Apetaka eny anivon'ireo ivon-toeram-panadinana rehetra izany valim-panadinana izany raha pitso amin'ny enora maraina. Raha tsy ahivina dia efa nivaly ihany koa ny CEPE tao amin'ny Cisco Antananarivo Avaradrano ary nahatratra 20 isanjato ny tahany fahafanadinana CEPE tamin'ity taona 2024 ity raha toka 7,50 isanjato izany tamin'ny taona 2024. Torak'izany ihany koa ny ao amin'ny Cisco Antananarivo Atsimondrano izay niakatra ho 20 isanjato raha toka 7,50 isanjato izany tamin'ny taon-dasa. Fantatra ary zao fa efa nivaly ny CEPE 2024 any anivon'ireo Cisco misa 470 amin'ireo 410 ny sin'ity fanadinam-panjakana ity.